Fa baolina kitra iny anivon'ny ireo banky kosa indray izy ity fananana izay efa tournois tanterahana nandritra ny volana maromaro ary tetsy amin'ny 15 avril no tanterahana ny lalao famaranana tamin'izany fananana izay nandraisan'ireo banky misy eto Antananarivo anjara moa zany no hoentin'ny namana zakino amintsika anivokatry ny lalao. Samy efa navita amin'ny famaranany avokoa ireo taranjafa koatra ny baolina kitra Silomano amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena karakarain'ny Association Sportive des Banques. Malsabotsy ary dia natao teny amin'ny kianjana Larobia ny famaranana ho an'ny taranja baolina kitra. Teo amin'ny sokady senior aloha dia avosotra tompon-daka ny ekipan'ny Caisse d'Épargne de Madagascar reto miakanjo mena amin'ny sary reto rehefa nandavy ny ekipan'ny ASEP tamin'ny isa 4-0. Tombony ekipan'ny SEM ny fananana mpilalao efa zatrady tahaka ny Rimenja, José ary Garol. Hita ho maty-paika ihany koa ny tetika dia napetraky ny mpanazatra Rakotomahefa Désiré no entina nandesena amin'ny mpifanandrina taminy. Ny tanany larana fahatelo ho an'ny sokady senior kosa ny ekipan'ny Accès Bank rehefa nanilika ny ekipan'ny Banque Centrale tamin'ny isa 2-0. Narak'izay dia tsy totosatra amin'ny farany ny famaranana ho an'ny sokajy veterano katroan'ny ekipan'ny BFV sy ny Banque Centrale satria nilatsaka ny orana. Mbola tsy voafaritra moa ny fotoana hamerenana ity lalao ity raha ny voalazan'ny mpikarakara. Teo amin'ny lalao fiaditoerana kosa dia resin'ny Beoata amin'ny isa 3-0 ny MCB ho an'ity sokajy zokiny ity. Fantatra moa fa ny 3 Desambra ho avy izao nanaovana ny famaranana ho an'ny taranja Lomano.